Orinasa misehatra amin'ny fanadiovana sy ny fidiovana ny Ecoclean iray amin'ireo mandrafitra ny simana ny syndicat des industries de Madagascar. Manoatra ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy tonga soa indraraka izany atao anatin'ity fandarana alalino iarahana amin'ny sampana fampalalam-baovao ity. Ety Tanjombato no misy antsika hitondrana amin'izay hoe manahoana ny fanodinana sy ny famokarana ireny akora izay ampiasaintsika amin'ny fanadiovana na ao an-dakozia na amin'ny toerana maro samihafa ireny. Eo ihany koa ny tombontsoa azon'ny fananana ny orinasa toy itony izay mampiasa malagasy mamokatra vokatra malagasy ho an'ny malagasy manabevo ny toe-karem-pirenena. Ndao ary rahantsika no makasika ity fandarana ity ary manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Tonga soa atao amin'ny Ecoclean. Izahay araka ny voalaza teo dia orinasa mamokatra ny vokatra mahakasika ny fanadiovana sy ny fidiovana rehetra. Ho tanisaiko anareo manaraka eto ny vokatra vokarin'ny Ecoclean, marika best ny produit ANR 100% vita malagasy, Belisium Sim izahay. Manana ny fanadiovana ao an-dakozia izahay izay misy karazany maro. Fanadiovana ny trano, fanadiovana ny ao amin'ny toilette, raha misy tsetsina ny fantsona, manana déboucheur izahay, manana lave vitre ihany koa izahay, manana ny gel douche izahay izay anadiovana ny vatana sy ny tanana ihany koa. Ankoatran'izay ity liquide vaisselle ity izay resahako aminareo manokana eto dégraissant maladio ny vilia sy ny vilany rehetra ao an-dakozia. Manana antranak'efatra izahay amin'ity liquide vaisselle ity citron, pomme, orange, fraise, manadio manala ny menaka ny loto rehetra mijanona amin'ny vilia sy ny vilany sy ny sotronao ao an-dakozianao ao. Vokatra maro no vokarin'ny Ecoclean ny tanisaiko anareo teo misy vokatra hafa ihany koa mitanisainay manaraka eto. Manana ny atao hoe gamme professionnelle ihany koa ny Ecoclean, izany hoe natokana ho an'ireo orinasa lehibe, hôtely, ny bâtiment sy ny sisa izay ahitana vokatra maro amin'ny kalitao tena tsara. Anisan'izany izao ny vokatra fikojakojana ny tovolo manosana, fanadiovana ny anatiny sy ivelany, fanalana ny alika na edrano ary ihany koa ny fandrefesana ny tampiasa ao anatiny. Ao ihany koa ireo vokatra natokana ho an'ny fanasana, fanalefahana ary fanasiana hanitra ny lamba. Ka sendra misy tasy ihany koa ny lambantsika dia manana vokatra natokana analana izany izahay. Ho an'ireo garage, atelier mécanique na fanaovana lavage dia manana izahay vokatra natokana ho an'ny fanadiovana ny fiara sy ny fanalana ny menaka. Ho an'ireo hôtely kosa na ny restaurant dia manana vokatra kalitao tena tsara izahay. Isan'ny vokatra ahafantarana ny Ecoclean ny liquide vaisselle. Ny antanatohatra amin'ny famokarana izany, miainga amin'ny akora fototra mandrapavitany izay efa ambany fanaraha-maso ny rakoto mamonjy vatosoa tompony andraikitra ny famokarana. Ny dingana voalohany atao amin'izany dia ny fanamboarana tavoahangy. Ny fanamboarana tavoahangy dia tsofina amin'ny alalan'ity machine ity. Marihana moa fa arakaraka ny molina ampiasaina no tavoahangy azo amin'ilay izy. Ny tavoahangy vahodiny eto izany misy karazana anankidimy. Tavangina liquide vaisselle, tavangina lave-main, tavangina eau de javel, dia tavangina multi-usage. Ny akora ireto izao dia vita eto an-toerana daholo, miara-miasa amin'ny fournisseur local zany izahay. Manodidina ny 12 ny mpiasa eto amin'ny departementan'ny famokarana, mety hitombo izany araka ny asa enjehina. Eto amin'ity masina fanamboarana ny tavoahangy ity, mirahalahy no miara-miasa amin'izany. Liquide vaisselle no atao ka mifanaraka amin'izay ny endriky ny tavoahangy.
manao ny asany ekipa manomendrika ny tavoahangy mifanirandalana amin'izay ireo mpikirakira ny akora fototra dingana atao amin'izany ny fampifangaroana izay rehetra ilaina ny akora fototra izay manaraka ny fenitra eropeanina. mialoha ny toizan'ny asa mandalo fitsirina sy fitiliana atao amin'ny laboratoire aloha anajana ny fenitra. No jerevana ato zao a dia hijery piasan'le liquide vaisselle dia hijery ny brix dia hijery ny couleur. Le piasy zao a mba jerevana mba tsy naiky tanana le izy tsy apalefaka tanana ny mpampiasa anazy. Jerevana koa ny arihatra ny sy ny mosiny zany hoe le mosy mba apadio an'le vaisselle zany. Raha ohatra zany ka misy tsy ara-dalàna dia miverina amboarina retosena indray le produit tary. Ny produit izay vokarina rehetra dia mandalo fitiliana atao amin'ny labo daholo ary rehefa mahazo feu vert zay vao afaka jifain'ny mpanjifa. Araka izany fitiliana maro karazana no atao amin'ireny akora ireny ho fanajana izay fenitra izay na ny takin'ny tsena anatiny io na ny fenitra iraisam-pirenena. Misy fotoana zany hoenjehana amin'ilay izy rehefa tsatsa le fe-fotoana dia marihatra izy zay fa raha ohatra latsaka le fe-fotoana napetraka tsy marihatra le. Hitantsika zao a efa manakaiky le fe-potoana hoe 2 minitra nefa le fidinan'le vokatra ato mbola tsy mijanona dikan'izany tsara zany zao le vokatra manamarina zany fa efa azo alalana zany hoe azo avoaka le vokatra dingana roa zay vita. Tsy mianina eo mitohy amin'ny fitiriana manaraka azahoana antoka ireo vokatra mivoaka eto amin'ny orinasa EcoClean. Nazo ny feu vert avy amin'ny laboratoire ireto liquide vaisselle ireto. Araka izany manohy ny dingana ireo teknisianina sy tompon'andraikitra samihafa amin'ny tana tanteraka ny famokarana. Rehefa nahazo fankatoavana avy any amin'ny labo zany hoe voatsara ilay produit afaka tehirizina dia atao eto amin'ny fampidinana eto amin'ny tavoahangy tsika mise en conditionnement. Ny asan'ny olombelona zany sisa manarina sy manitsaka pedalan'ilay machine. Nisy 100 ny asa no vita taorian'izay famelonan'ny tavoahangy izay miroso amin'ny dingana famaranana. Ny mise en sachet zany no ataontsika zao ny paky anankiray moa dia misy 12 dia mandefa mitsofoka ato anatin'ity tunnel de paquine ity. Milina no miasa mandeha amin'ny herinaratra. Araka izany isan'ireo tsy afabela tamin'ny fahatapahan'izay matetika ny orinasa EcoClean. Ny famokarana moa dia miankina be amin'ny fampiasana ny jiro sy ranon'ny jirama ary nisy vokany ratsy teo amin'ny famokarana izany tsy fampian'ny rano sy ny fahatapahan'ny jiro matetitetika izany. Lasa mihena ny famokarana eo amin'ny production.
isan'ny mpanjifa ny vokatra EcoClean ifanja noho izany manamora ny asa fanadiovana tanterahany no antony io safidy io raha ny fanazavana. Zany mampiasa an'ity station verny ity nature ity dia ity fampiasana an'ity atao amin'ny rano fisotro dia anasana lamba fotsy. Dia ity déboucheur ny anaran'ity. Ity manala an'ilay tsentsina ohatra hoe misy tsentsina zany any amin'ny tuyau ana rano dia tuyau anany an-dakozia dia mandraraka kely amin'ity telo sariny amin'ity fotsiny dia efa mahafaka an'ilay tsentsina ao anatin'ilay tuyau. Fampiasa ao an-dakozia fa mandaitra ihany koa ireo vokatry ny EcoClean amin'ny fanasana fiara sy moto. Besta multi-usage no ampiasaiko anadiovako motoko. Mampangirana tsara izy sady mamiantra ho an'ny moto sady mampangirana indrindrindra fanany janty. Tsy misy efezy ho an'ny menaka par rapport amin'ny savony tsotra izy dia 3 bouchons fotsiny no ampiasaina rehefa amin'ny anao anazy. Manamarika ny faharoambin'ny folo taona ny orenany amin'ny taona 2024 ity ny orinasa EcoClean ity amin'ny zone industrielle Forelo Tanjombato. Taona maro izay tsy nitsarana teo amin'ny fikarohana ahafahana mamaly ny filan'ny mpanjifa nanatsarana hatrany ireo vokatra fa ihany koa nampitomboana ny karazany. Anisan'ny tanjona tamin'izany ny hanolotra vokatra vita malagasy zato isan-jato tsara kalitao manaraka ny fenitra ary indrindra mba ho takatry ny fahefa-mividy ny malagasy rehetra. Miroborobo ny orinasa fa mametraka ho zava-dehibe ny tamberina ndraikitra amin'ny malagasy. Tena hoe EcoClean moa zany dia mikajy ny agroekôlôjika zany ny société dia misy ireny tavoahangy efa tsy ampiasaina ireny intsony dia tsy verivery akory izy ireny fa misy ny orinasa izay mamadika an'ireny ho akora hafa vaovao indray dia alefana ihany amin'izareo ireny. Tsy izay irery zany no tokony ianao izay fihetsika izay fa manentana antsika rehetra ny atokantrano any mba hitandrina ihany koa ny tontolo iainana ka tsy hanarinary fahatany ireny akora plastika ireny eny amin'ny sisin-dalana rehetra eny fa entanina isika mba hanary izany eny amin'ireny toerana voatokana hanariana fako ireny na koa manontany raha linitsika hoe aiza misy an'ilay orinasa mamadika ireny akora vaovao indray dia afaka manantona na ihany koa nareo fatorina izany. Eo ihany koa ny fambolekazo tanterahan'ny mpiasa eo anivon'ny EcoClean na isan-taona. Mikoja ny tontolo iainana ny orinasa fa manana andraikitra amin'izany ihany koa ny olom-pirenena. Ny fanampianan'ny mpiray-tanindrazana ihany koa zany dia misy ny asa sosialy izay ataonay eto amin'ny orinasa toy ny fanomezana an'ireny vokatra atao aminay ireny ihany koa eny anivon'ny hôpitaly sekoly tsy miankina ireny izay mila izany fanampiana izany. Ireo tena marefo zany no tena singan'ilay manokana. Manana ny label malagasy ny antsika avy amin'ny SIM na ny syndicat des industries de Madagascar ireo vokatra eto amin'ny orinasa EcoClean. Label izay maneho fa tsy mena amin'ny tamin'ny vokatra avy any ivelany sy ny eo anivon'ny tsena iraisam-pirenena no vokarin'ny orinasa malagasy ho an'ny vahoaka malagasy. Ny orinasa EcoClean izay mitondra ny marque Best labellisé malagasy ny antsika dia tsy mitsaha manohy ny asany amin'ny famokarana sy famolavolana vokatra vaovao ary miezaka hatrany miana tsara izany mba nomezana fafako ho antsika mpanjifa. Koa andeha ary ho ataontsika lara-pahamehana ny fahadiovana ary sahio mirehare mampiasa ny vokatra vita malagasy.
ny fahadiovana no voalohan-karena araka izany zava-dehibe ny fampiasana n'itony fitaovana entina manadio itony ary rehefa hividy fitaovana ihany dia aleo manjifa ny vita malagasy amin'izay mba tombony ho an'ny rehetra. Dia izay ihany koa no mamarana ny fandarana alaliny tamin'ity anio ity. Ankasitrana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Aza adinoina azonao atao no mijery izao fandarana izao ao amin'ny tranokala tv.cool.mg na ihany koa maneho hevitra mivanta ao amin'ny page Facebook ny vaovao ny Cool TV. Veloma tompoka.